Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika hery sy ho vatsy ho antsika amin'ity andro maraina ity indray dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Deutéronomie toko 30 ka ny 9:7 ihany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miantso ny lanitra sy ny tany ao anio, ho vavolombelona aminareo. Fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Amen. Ivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ity andro marain'ity, fa mbola nitahianao ka velona hatrampamonjena indray amin'izao maraina vaovao izao. Ankehitriny izahay dia matsiaro noho izao volonandro ny faraparan'ny taona izao, fa fotoana tokony heveran'ny rehetrarehetra ny tenany izao, fotoana tokony andinihan'ny tsirairay ny lalana nalehany sy ny mbola izorany izao fotoana izao. Ka dia androany ianao mampatsiahanay fa misy safidy mandrakariva izay tokony ataon'ny olona satria hapetraka ao eo anoloana izany. Ankehitriny dia mametraka tokoa ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana eo anoloanay ianao. Androany Jesosy izay rehetrarehetra izay mandray izany teny izany dia manaiky ny andray ny fiainana ary safidy ny fitahiana ka nalavitra an'izany fanozonana sy fahafatesana izany. Da io izay ny herinao angatahanay antanteraka izany sy hanampy anay hataterahanay izany rehetrarehetra izany. Dia ny voninahitra ny dia anao rery ihany, misaotra Jesosy. Amen.